Vocabulary you must know. Ndao isika hianatra vocabulaire indray anatin'ity horonantsary ity ny hoe it looks like. Izany hoe ny look moa zany dia avy amin'ny hoe mijery na mahita. Dia ny dikan'izay raha ataontsika amin'ny teny frantsay dia ny hoe on dirait que na hoe ça a l'air. Dia amin'ny teny malagasy indray izy dia ohatrany hoe. Ampiasaina ny it looks like rehefa ohatra ka mahita zavatra ianao izay mety possible hitranga, izany hoe mety misy porofo hitanao mahatonga anao miteny an'ilay izy. Ohatra, it looks like it's going to rain. Izany hoe ohatrany ho avy ny orana. Manino ianao miteny an'izay satria mety hoe malomaloka ny andro, mety hoe maizina ny lanitra sy ny sisa, dia izay mahatonga anao mampiasa an'ilay it looks like. Ohatrany hoe. Ohatra faharoa, it looks like you're tired. Ohatrany hoe reraka ianao hoe satria mety hoe mahita porofo ianao itenenanao an'izay, mety tsy ao tsara ilay olona, mety hoe manoaka foana, mety hoe reraka ny tarehany sy ny sisa, dia izay no antony tenenanao an'izay. It looks like izay. Raha ohatra ka mazava aminao ary izay dia aza misalasala mihitsy mametraka ohatra anatin'ny commentaire.